dia amin'ny fifenana lehibe indray lasa nybabalala no ianao amintsika amin'izao fotoana no izao a dia fahalybe indray tena komiona aminao miarabanao eto a amin'ity androany ity a anatin'izao fandarantsika vavaka fiembenana izay rahano amin'ny fandarana andramoka izao a ny akiradio a ny mpikamba anatin'ny vavaka fiembenana dia ny groupe izay maharesy a indrindrindrindra izay miaraka aminay isan'andro a mandrotosan'izao fandarana izao dia fiadana tompany eo amintsika tsirairay avy matoko sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity lasana bavimalala dia teteny aminao hoe maharitatra amin'ny farany a tonga soa ary raha androany anao vao tonga eto dia teteny aminao koa hoe tsy kisendrasendra no atongavanao eto a fa misy raharaha ilany tompo anao ka dia maharitatra amin'ny farany a andao hiaraka aminay a ifampahery a ieny tenin'Andriamanitra anatin'ny adiny iray sasany eo tsika niaraka eto a na mety mahery kely a dia eny hira eny vavaka eny toroteny eny famirapiravina ny toroteny matoka fa tsy takany idiranao teto ny voanao eto ary tsy miala eto anao a raha tsy mahery ka dia tahiny Jesosy a dia mahereza dia samia maharitra amin'ny farany a isika tsirairay avy mirabantsika rehetrarehetra ihany koa izay efa mpiaraka aminay eto amin'ity androany ity dia niditra voalohany teto moa androany dia ranavavitsika Marizo dia tahiny tompo manokana ranavavy Marizo a ary nitsodrananao manokana koa hoe ny amin'ny fidiranao voalohany teto dia ny anjara tsodranao androany dia eo amin'ny Isaia 47 manao hoe raha mita ny rano ianao a dia ombanao a raha mita ny ony ianao dia tsy hanavotra anao izy ary raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may a ary tsy rehatra aminao a ny lelafo a ranabavy a Marizo raisy fa ho anao izany teny izany a dia hiasa eo amin'ny fiainanao a izany teny izany a amin'ny anaran'i Jesosy dia tahiny tompontsika rehetrarehetra ranabavy Melo Avily no nanaraka azy tao ambadika tao a dia ao ihany koa ranabavy Eliana Erika Raka Zamina kamaradin'i Jesosy Erika Raka Sandola tonga soa i Fity tonga soa ihany koa Fontaine Lalanirina ranabavy Lala tahiny Jesosy tonga soa Makrina Marina Tiana Verselina Mama Valtina Ravonjatovy Emilisia androandro vitako teto a sa efa hitako teto dia tonga soa ianao Ando Andry Makrina Mampionina dia ao ihany koa i Mama Valtina dia ao ihany koa i Zoriano no vezivezy eto Koda Leoni Kadaka Malala dia ao ihany koa i Kadaka Malala Lantinirina Bertsaba Tsirambaramiel tonga soa daholo isika rehetrarehetra dia ao ihany koa ry Marizo efa teo izy voalohany Mama Valtina Bertsaba Edena Samedi Soameva Rodina dia ranabavy Lina Tsirambaramiel tahiny Jesosy daholo Rantalina Marie Charline tonga soa i Rolianisa ranabavy Mihaja Jesosy mahery Rolianisa Bertsaba tahiny Jesosy tonga soa isika tsirairay avy faly be mahita anareo dia matoka fahatratra amin'ny farany daholo tsika rehetrarehetra samy tahin'Andriamanitra androany tsika dia araka amin'ny ranabavitsika Marizo mabaka fanombohana dia aveo hiditra amintsika eto indray a ny anabavitsika Anitra Clarisse hitondra ny tenin'Andriamanitra dia verina eto moa izany melabelatra ny tenin'Andriamanitra hivavaka ny firenena kosa ranabavy a Erika Raka reo ny ekipa araka amintsika eto androany a koa dia andao ary a anomboka fotoantsika amin'ny fametrahantsika izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra ka dia andao ampandrotsika ary a nanabavitsika Marizo a tahiny tompo a ranabavy Marizo tsy hisy sary aloha androany a mbola tsy hisy sary fa mino efa tahinareo daholo ny tarehan'izany mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra izany tahiny tompo a ranabavy Marizo anao ny fitenenana tahiny tompo pasteur a dia tahiny tompontsika rehetrarehetra mpanaraka an'izao fandarana izao hiaraka hivavaka tsika dia mbola faly misaotra anao izay ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra
satria mbola nomenao tombonandro fahavelomana indray izay tsirairay avy veto, nomenao fahasalamana, nomenao sofina mandre, dia mbola tonga eto iaino ny teninao, ny fahasoavanao sy ny famindraponao lehibe izay tsy takatry ny sainay isanandro izany. Tena mbola tianay ianao dia mbola ampisinao foana izao fandarana izao Jesosy, ahafahanay mihaino ny feonao, ahafahanay mandray fampaherezana, ahafahanay mbola mijoro Jesosy manana anao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia mankasitraka misaotra ny amin'ireto mpanaraka marobe reto izay mbola novangiany fananao masina dia mbola tonga eto ankehitriny satria mangetaeta Jesosy indrindra amin'izao andro farany tena ilainay izany famanginao manokana izany, ilainay izany teninao izany, ampahery anay, ampijoro anay indray satria izao andro farany izao dia efa miaratsy isanandro Jesosy ka mila izay tena hoe mitoetra eo anilanao, mitoetra mianiko eo mba nielatrao mandrakariva amin'ny alalan'izany teninao izany satria rehefa feno ny teninao izay dia mahery mpandresy izay sitrany izay tena feno fifaliana sy fiadanana ny fiainanay Jesosy dia mankasitraka izay satria mbola novelominao dia tafahoana eto izay iainao izany teninao izany. Dia hoany izay Jesosy malala tena nangataka famindrapo avy aminao, famelan-keloka ny amin'izay rehetra ny ainanay tamin'ity androany ity ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia mamindra fo aminay tsirairay avy, mamelany helokay Jesosy diovy amin'ny ranao izay tsirairay avy ny fonay, indrindra raha andray ny teninao androany dia diovy amin'ny ranao ny fonay, ny fianonay, ny sainay, izay rehetra mahakasika anay tsirairay avy dia okan-dranao anadio anay tsirairay avy reto Jesosy. Dia androany apetraka ifeno ampelantananao ny mpanomponao izay hitondra ny teninao androany dia efa hosoranao sahady ny teny aloky ny vava ny tsirairay avy Jesosy izay hitondra izany teny izany mba ho famelombelomana ny fanahinay tsirairay avy indray ao anatin'ity fotoana androany ity. Ary misaotra sady efa satria fantatray fa manatrika eto ianao Jesosy araka ny teninao manao hoe amin'ny toerana rehetra izay ampatsiarovako ny anarako dia eo ny tahiko anao, eo nanatonako anao, dia matoky izay fa eto ianao ary izay tsirairay avy tonga eto dia tsisy alamaina Jesosy fandray hery avy amin'izany teninao izany. Dia raha kofy amin'ny ranao ihany koa ny connexion anay tsirairay avy, ny fitaovana rehetra ampiasaina ny amin'ny foibe andranka iza ao Jesosy, raha kofy amin'ny ranao mahery velona Jesosy mba tsisy tapatapaka ny connexion fa ho tafitan'ny ny hafatra rehetrarehetra izay tianao indray ho ampitondraina ny mpanomponao ao anatin'ity fotoana ity. Dia raha kifikivy ny olona tonga eto Jesosy dia tena hoe ahery, raha marary izy tonga eto dia omenao fanasitranana satria eo amin'ny fanatrehanao dia misy fanasitranana, misy fiadanana, misy fifaliana, misy fiainana Jesosy ary tsapana isanandro izany. Dia derainay ny anaranao Tompo malalo ny voninahitra dia ho anao rery ihany mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra raha navavy izao amin'izany vavaka mahafinaritra, mamy matsiro izany dia tahian Jesosy anie ianao sy ny ankonanao dia mitaza ny vokatry ny asan'Andriamanitra fa dia Andriamanitra anie tsy amela andreny ho veriverymaina fotsiny dia tahian Jesosy tsika rehetrarehetra. Eny ary raha mbola misy tsy voaravako Iama tahian Jesosy, Geneviève-n'Andriamananjara tahian Jesosy, Andrina Suzelle Fintso, Fabio Zanakandapa Itody Rahonoso, Fenana Rakoto, Naël Ajaska Patici, dia Koda Leonia, izay ngamba mbola tsy voaravako teo dia tahian Jesosy ary tsika rehetrarehetra, Lantony Irina ihany koa, dia Jonathan tahian Jesosy ihany koa. Filazana kely efa niteny tamintsika teto fa amin'ny alarobia ho avy izao alarobia lakamisy zoma ary ny farana ny sabata dia anaraka seminaire isika. Amin'ny alahady menanareo titre ny seminaire atsika hoe inona titre ny seminaire atsika dia manasanao sahady amboarina ny programanao amin'io alarobia lakamisy zoma ary ny farana ny sabata ho herina zany tsika amin'ny 2 avril zany tsika dia anatanteraka fifadikanina amboary ihany koa ny programanao manao voky tsara
anteraka fivadikanina atsika iomana atsika ihany kosa dia marana atsika ny seminera no hidirantsika any amin'ny fanomanana ny pasika satria ny pasika dia homanina pasika zay ho tanterahantsika amin'ny zoma 15 avril ny alim-bavaky ny pasika zany zoma 15 avril izay tanterahana en ligne eto sady aty atokantranonay ihany koa anareo izay ho avy dia mitoy ny sabata atongotsika ny andro firavoravony araka ny baiboly ny ala adiny iny ankarazan'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sika dia zay ny programantsika dia mino fa andray anjara amin'ny programa reo ianao mino fa hoeto ianao ao anatin'izany programa tsika izany samita in'Andriamanitra ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo fa andorotsika henohira anankiray dia anaty tety hanomakomanantsika ny toerantsika akatsika baiboly ianotsika ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo izay hoentin'ny anabavitsika Anitra Clarisse tahiny Jesosy ary meno finaritra aza foy ndao ary tsy afoy ianao any Andriamanitra aminao ilay Andriamanitra tokany ireriana mandratako ny fanahy mihirako miantsaantsa amin'ny fitarainana azafuye fanay fazana kaya yania azafuye fanay fazana kaya yania azafuye fanay azafuye fazana kaya yania fatimana nauzirati Yala kutamina wanea Fanitan mireu kidinau Timanu pwane mani kava Fatuka putamina wanea Faveluma kureten marinabu Saruf Leonardiana Kuye Te wana teyala Tamiri fukureja Tupo sarufi Leonardiana Kuye Te wana teyala Tamiri Azafuye Fana Fazana Kaya Azafuye Fana Fazana Kaya Azafuye Fana Azafuye Fazana Kaya Alléluia.
tsy afoianao any Andriamanitra, tsy afoianao Andriamanitra ka tsy ho afon'Andriamanitra ianao ary amin'izao andro farany izao dia ataovy izay fikiranao amin'Andriamanitra, ataovy izay ahatonga anao ho tsy fon'Andriamanitra. Halleloia, ho tsy ho afon'Andriamanitra. Fotoana izao tena ilayntsika mitana an'Andriamanitra momba antsika ary havana malala raha izao tsika ny afon'Andriamanitra dia sahirana tsika. I Jesosy mampisalandria izy koa mbola tsy narabeako teo raha zana Monika, tahiny Jesosy ihany koa raha zana Monika, dia tahiny tompo ihany koa izy mbola tsy narabeako akoatr'izay, koa Daniela tahiny Jesosy ihany koa, Tery Ralibenja, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Faly foana mahita anareo faly foana mahita anareo dia maharetatra amin'ny farany. Andao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Raha nababitsika anitra Clarisse nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Tao dia ampandrosoantsika avy hatrany ery izy. Hisorantsika azy ny fahafoizan-tena amin'ny asan'Andriamanitra. Tatitra kely aloha, misy tatitra kely aloha, halleloia. Misaotra antsika rehetrarehetra, mamerina fisaorana ho amintsika rehetrarehetra izay nandray anjara nanohana ny groupy Gamaliela izay tarihana eto amin'izao fandarantsika andramboka izao zao. Ny groupe Gamaliela ho anareo izay tsy mahafantatra dia ilay fikambanana kely tsika rehetrarehetra ireo, tsika mpijery mpanaraka ny fandarana andramboka izao ireo dia mivondrona anatin'ilay groupe hoe Gamaliela dia mandefa tsipaipaika dia anohanantsika ny sahirana any Madagasikara. Mampahery moa izany ny havana ny fiainana Madagasikara fa dia tena misy fotoana izay mivady miresaka ny fiainana any fa dia tena tsy azo henana intsony. Hoe tena lafo ny fiainana ary tena hitanao hoe tena miteny rery ny olona ary hitantsika amin'ny Facebook fa misy olona lasa dala, tena mafy ny fiainana ary misy olona tsy misakafo intelo izany intsony. Palahelo. Ary ankoatra ny fitondrantsika-bavaka ny firenena dia mba misy anjara biriky kely mba entintsika ihany koa anohanantsika ny sahirana. Dia izay ny anaovantsika an'izany ato anatin'ity groupe Gamaliela ity, izay hisaorana antsika rehetrarehetra ny mpikambana, ianareo mpanohana, ianareo nahafoy ary mahafinaritra fa misy aminareo tena hoe tena tsy vitany sady mahafoy fa mbola lany ihany koa ny fotoana mikely aina manatanteraka an'izany asan'Andriamanitra izany. Ka voninahitra n'Andriamanitra fa totosa soamantsara androany ny famahanana an'ireo ankizy eo amin'ny EPP ilay vola hivato. Dia efa sary kely aminareo aloha mialohan'ny toriteny amin'ny fatateran'izany hetsika izany androany. Ohatrohatr'izao izany ny zavatra izay nitanterahana androany ireo daholo ny ankizy nomentsika sakafo tany amin'ny EPP ilay vola hivato. Misy ny classe 2 raha manao tatitra kely dia misy ny classe de 7e androany nomena vary sy laoka ry zareo saucisse sy laisoa zao ry zareo zao ny fifaliana tany. Reto indray classe de 9e menakatsaka sy ronono zareo, vary sy laoka saucisse sy laisoa dia dessert voasary, zao ny yaourt izay nomenany zareo androany izany, mofo mofo mamy tahaka an'izao ny zavatra
izay ataontsika tamin'ity androany ity. Mbola misy sary hafa moa fa raso fa misy sary hafa ihany koa izay isorana antsika rehetra fa dia faly ireo ankizy mba misakafo sary taloha le teo azafady indrindra raha sary taloha le teo misy sary mifangaro azafady indrindra raso aloha ataontsika eo amin'ilay sary androany azafady raha misy sary mifangaro ohatra ny sary tamin'ny efa tamin'ilay tsika tamin'ny voalohany ireny sao dia izy ny hoe sary tota ihany le vadibady fa rehefa tsika ny sary androany rasoana toatran'ilay sary talofona ihany no velomberona ohatrohatr'izao zao ny laok'androany zany lay sosy sosisy tsy mety mandeha ny sary fahailana tsiny lefako anaty compte comme Facebook ao rehefa avy eo dia publieko anao no publieko ilay izy fa miala tsiny fa tsy mivoaka tsara ilay sary fa izay zany ny zavatra nataontsika aloha androany. Ny classe de 7e nomena vary sy laoka sosisy lay sauce dessert voasary dia ny classe de 9e nomena katsaka sy ronono dia miaraka amin'ny mpiandraikitra atao amin'ny fianarana rehetra moa zany dia nomena sakafo daholo tamin'ity androany ity ary ohatran'ny hoe miezaka ihany mandefa ilay sary satria tifisy sary ao amin'ny rirana babitsika hianatra Clarisse moa no solon-tenantsika any izay isaorana azy amin'ny fahafoizana ny fotoana amin'ny fanatanterahana izany asan'Andriamanitra zany tsy zavatra kely zany fa asan'Andriamanitra ohatr'izao zao ry zareo rehefa meo-pizarana azy isaorana bavianatra Clarisse dia izao ny ankizy mihinana hitanareo fa tena mba courage ny ankizy mihinana sakafo ara-dalàna. Misy amin'ireo ankeravana tsy mba mihinana sosisy izany intsony fa mba noho ny fahasoavan'Andriamanitra nitahian'Andriamanitra antsika nahafahantsika mba manao izay kely mahavita antsika izany dia mba afaka manao mizara fifaliana mizara sakafo amin'ny ankizy tahaka izao tsika. Any amin'ny bebe Ivato ilay vola Ivato no misy an'ireny ankizy nometsika sakafo androany ireny dia misaotra ny ekipa manontolo eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny tolo-kevitra amin'ny tolo-bola amin'ny tolotra saina ary amin'ny fitondranam-bavaka ihany koa satria ireny tsy vita raha tsy misy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Sosisy tsy misy kisoa io tsika tsy mizara biby maloto izany sosisy omby iny ary ngeda mihitsy le sosisy raha navavy fombiazana fitahiana isaorana tsika rehetrarehetra isaorana anareo rehetrarehetra dia ho tahian'ny tompony isika tsirairay avy ao anatin'izany koa elaela tsika tsy nahino famitinana ny izay nataon'ny zanantsika fitia dia navita izy androany dia angambontsika mialohan'ny idirantsika amin'ny ten'Andriamanitra andoloantsika ian'ny famitinana kely satria mba navita famitinana izy dia mba aloha alefantsika sy efa mba nisahiranany ihany ilay izy dia misaotra antsika rehetrarehetra averina ny fisaorana sitraka eto matoro ny fiteny malagasy izay hovaliana raha matsia fa Andriamanitra koa ny tena maly fitenareo fa izay
tsy vitana ny mamaly fa aoka ny tanan'Andriamanitra zay lehibe dia lehibe amaly zay rehetra vitanareo ary mbola tanana ihany moa tsika rehetrarehetra fa ny etsitsika dia mbola hitohy ny etsika ataontsika eto amin'ny groupe Gamaliel satria ny fiainana any dia mihamafy raisinareo fotsiny hoe ny litra ny menaka any Madagasikara zao R1 dia mba fantatrareo hoe zany mbola lafo noho ny aty Frantsa ny menaka any Madagasikara nefa efa mividy tahaka ny ahoana ny différence resaka izay mivady teo mampihana teo zay tena marina zany any Madagasikara litra ny menaka 50,000 francs R1 ariary zany hoe mbola €2 mahery aty amintsika mbola tsy mihoatra ny €2 ny litra dia ahoana moa zany nefa ny any atytsika tsy mandoa vola amin'ny fianarana ny ankizy any nefa alona écolage nefa ny efa mividy ohatrina moa karama any Madagasikara dia hitantsika amin'izany hoe tena zava-dehibe zao zavatra ataontsika zao ary mbola manentana anareo foana hoe raha misy ny azontsika atao hitanareo izy ny etsika ohatr'ireny dia tsy mba mampahantra fa vao mahita in'Andriamanitra eritreretinareo fotsiny hoe tsika zao misy amintsika manome €10, misy manome €20, misy manome €100, misy manome R1, misy manome R1, misy manome R1 aminareo fa izao ny zavatra mahafinaritra dia izao le zavatra hoe kely miala aty amintsika zao raha manome €10 azo tena mba marina mafy mety tsy hitan'ny vazan'ny aintsika kosa zany hoe tena amin'ny faravolo mihitsika dia tena tia mihitsy le €10 lefatsika tena banga be mihitsy ny nefa kosa na avitantsika maninona manome sakafo olona anaty fahasahiranana ohatr'ireny ka zay zany mbola manentana hoe mbola ny hetsikitsika tsy mijanona koa fa mbola hitohy hanomezana sakafo ny olona fa mahantra tsy vitan'ny fanjakana ny miany vahoaka mialatsiny tena nona ny olona nona ny vahoaka dia zay vakely vitantsika eo tonona anjara biriky kely tena kely tsika fa nefa kosa efa zava-dehibe reny ary sitrapon'Andriamanitra no fanaovantsika ndraika manentana anareo raha misy aminareo mba manam-paniriana hoe anohana ihany koa ny groupe Gamaliel dia mandefa SMP amiko afaka mandefa vola mivantana any Madagasikara tsika raha any Madagasikara ianao dia efa afaka mandefa any ianao AM-vola na Airtel Money raha ty andafy ianao afaka mandefa chèque ianao afaka mandefa virement ianao afaka manome lela vola ianao dia ny vola rehetrarehetra zay voaraintsika tsy misy ho anay akory tsy misy ho an'ny fantsisy eto amintsika tsisy an'izay fa tena alefantsika manontolo anohanantsika ny sahirana tadio fa ny ataontsika amin'ireny kely reny tahaka ny ataontsika amin'i Jesosy ary raha mamafy ho an'ireny mahantra ireny ianao tena ho hitanao hitahin'Andriamanitra ny fiainao ka dia manentana anareo misy aminareo mba terem-panahy hoe za mba tena inona moa raha raha manana €10 ianao inona moa ny afaka vitan'izany zao raha rehefa anao any Madagasikara fa raha tambatambatritsika kosa ilay izy dia taka ny vainafo atambatambatra dia mahamasakanina ka tiandriamanitra mahafidiantsika rehetra ho tahin'i Jesosy any eo andao antsika naraka famitinana aloha famitenana ny torotentsika izay nataony fitia dia aoriana zay sao ditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tahitopary fitia anao ny fitenenana dahoary. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mardi 22 mars 2022, qui nous a été partagé par notre sœur Koda Léonie. Le verset que nous allons lire se trouve dans Genèse chapitre 12 versets 1 à 4a. Genèse chapitre 12 versets 1 à 4a. Voici les écritures en italique au nom de Jésus. Abraham, son arrivée au pays de Canaan. Amen. Là, Abraham, il a été appelé par Dieu. Tout le monde a au moins été appelé par Dieu une fois dans sa vie. Et si toi, tu as déjà répondu à cet appel, c'est très très bien. Mais si c'est la première fois que tu arrives ici, sur cette émission, sache que si tu arrives ici, ce n'est pas pour rien, mais c'est pour une raison. Cette émission, en fait, c'est un appel de Dieu pour toi. Donc reçois cet appel. Le verset 1 à 3 nous dit, au nom de Jésus, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père,
dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. C'est une grande bénédiction, ça. Mais la manière dont Dieu il a appelé Abraham là, elle est différente. Nous, normalement, quand on appelle quelqu'un, on lui dit « Viens ici, s'il te plaît, viens vers moi ». Mais là, quand Dieu il a appelé Abraham, il lui a dit « Pars, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ton père ». Et dans le verset 4, on lit au nom de Jésus « Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. Alléluia. » Ça, c'est une grande obéissance de la part d'Abraham. Et en faisant ça, il a eu en fait une grande confiance en Dieu. Il n'a douté de rien. C'est ça la foi. Abraham, il a accepté de quitter ses parents. Pourtant, quand il vivait avec ses parents, il était tranquille. Il vivait bien, il était dans le confort. Ses parents, ils étaient riches. Mais Dieu lui a dit de partir dans le pays qu'il lui montrera. Ça veut dire qu'en fait, Abraham, il ne sait même pas où est-ce qu'il va aller. Ça, c'est une grande preuve de foi. Abraham, là, il a marché les yeux fermés. Abraham, il a accepté de prendre ce risque. C'est comme ça que ça fonctionne quand on marche avec Dieu. On doit prendre des risques. On doit accepter tout ce que nous dit Dieu et accepter de juste marcher comme ça, même si on ne sait pas où on va. Faisons comme Abraham. Abraham, lui, il a obéi à l'ordre de Dieu, l'ordre qui lui disait de partir. Dieu, quand il t'envoie dans un nouvel endroit que tu ne connais pas, quand il te met dans un coin à part, fais-lui juste confiance. Parce que Dieu t'a amené là pour te bénir. Les gens dans la Bible, quand ils ont besoin de trouver Dieu, quand ils ont quelque chose de très important à lui demander, ils vont quelque part tout seuls. Ils prient dans les montagnes, ils partent loin des autres. Par exemple, Anne, pendant que les gens ils mangeaient et tout, elle était triste parce qu'elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc elle s'est levée pendant que les gens mangeaient encore et elle est allée au temple. Elle n'a pas attendu que ça soit Dieu qui lui dise « va au temple », mais elle y est allée d'elle-même au temple. Elle y est allée seule parce qu'elle avait envie de chercher Dieu. Donc elle est allée au temple et elle a dit à Dieu « Seigneur, donne-moi un enfant, Jéhovah, s'il te plaît ». Et elle a eu un enfant. Alléluia. Dieu, quand on le cherche, on le trouve. Même quand on part de zéro, mais qu'on marche avec Dieu, on n'a pas à se décourager. Alléluia. Parce que là, Abraham, il est parti de son pays et il avait l'air tout triste parce qu'il a quitté sa famille, alors que sa famille, elle était riche. Mais ça, c'est pas un problème. À partir de là, c'est Dieu qui va bénir Abraham et plus ses parents. Dieu il ne voulait pas bénir Abraham quand il était encore avec sa famille parce que on ne verrait pas que c'est Dieu en fait qui l'a béni. On se serait demandé si c'est grâce à Dieu qu'Abraham il est riche ou alors si c'est grâce à ses parents. Mais Dieu il ne veut pas que tout se mélange comme ça. C'est pour ça que Dieu il a isolé Abraham. Comme ça Abraham il part de zéro et c'est là que Dieu pourra agir pleinement dans sa vie. C'est ça aussi que Dieu veut faire pour toi. Juste obéis à sa parole. Et comme ça, même si tu pars de zéro, tu verras la main de Dieu agir dans ta vie et t'élever. Pasteur, il a témoigné qu'il s'était éloigné de sa famille parce que, voilà, il ne mangeait plus de porc, il observait le jour du sabbat. Mais toi, si ta famille s'éloigne de toi, ce n'est pas grave. Pasteur, il s'est isolé et Dieu l'a béni pendant que Pasteur, il était éloigné de sa famille. Et 1 an et demi plus tard, pendant une réunion de famille, les membres de sa famille ont remarqué « Oh, mais vous avez changé !» Avant, en fait, Pasteur, il avait juste une moto. Parce qu'en fait, il avait des problèmes d'argent et du coup, il ne pouvait pas s'acheter de voiture. Mais après, Dieu a béni Pasteur et il a pu s'acheter une belle voiture. Et donc, les gens, ils ont remarqué « Ah, mais c'est à toi cette voiture! Waouh !» Dieu, il veut faire pareil avec toi. Il veut te bénir. Mais déjà, éloigne-toi de ta famille. Retire-toi de l'endroit où tu es entouré que de mauvaises personnes. Retire-toi de l'endroit où tu ne peux pas trouver Dieu. Dieu, il ne peut pas te bénir si tu restes encore dans cet endroit-là. Mais Dieu, il aime les choses pures et saintes. Retire-toi du monde. Retire-toi de tes amis qui fument, par exemple, encore.
Si l'endroit où tu es ne plaît pas à Dieu, retire-toi de là. Si tu te mets dans ton coin, c'est là que Dieu va te bénir. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mardi 22 mars 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mankasitraka ny vitintsika tao anatin'izay famotinana izay. Tsy hoe kory mandrisika antsika hoe andao hisaraka amin'ny fianakaviany zany a, fa kosa ny fanekentsika efa nazavana antsika ny toriteny tamin'izany, ny fanekentsika ny fitantanan'Andriamanitra. Meteza aloha ianao ho esorin'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao dia any no hitahiny anao. Tahiny Jesosy ary tsika rehetra misaotra fety ary dia Andriamanitra manaka-pahasaorana hoe mahaly fitianao tamin'izay rehetra vitanao ny asan'Andriamanitra dia maherezatra ny hatrany dia mitombo fahasoavana. Dia Jesosy mahaly fity. Alleluia. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa mankasitraka andreo izay rehetra mandray anjara ireo fa mampahery azy ireo izany. Avy hatrany tsika dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny hanabavintsika Anitra Clarisse na fahombiazana fitahiana moa ny anarany atao anatin'ny Facebook. Izy titondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia rehefa vonombonina ary tsika dia andao ary avy hatrany. Tahiny tompo raha latojo voaleka tamitsy izy raha latojo ohatrany tsy hitako teto. Andao ary izay mbola tsy narabaiko nefa ohatrany efa narabaiko daholo dia tahiny Jesosy andao ary ranabavy Anitra Clarisse hanao ny fitenenana mahery zany. Tahiny Jesosy pasteur dia tahiny Jesosy tsika rehetra. Fifaliana lehibe ho ary havana no izara ny tenin'Andriamanitra amintsika anio. Misaotra n'Andriamanitra lehibe ary mankasitraka ny pasteur mivady ihany koa ny amin'ny tombontsoa fahafahana afaka hitondra an'izao tenin'Andriamanitra izao amintsika. Hijery tenin'Andriamanitra iray tsika ao amin'ny Korintiana 2:5-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ny zavatra rehetra. Amin'ny alalan'izany teny izany tokoa indray ry havana no ifankerezantsika eto sy iarahantsika mizara eto indray anio. Ny kristianina tokoa mantsy ry havana na marimarina kokoa ny olona iray rehefa nanolo-tena ho an'i Jesosy izy dia misy fanavozana ny ao anatin'ny manontolo ary ny fanamasina manome anazy amin'izany fiainam-baovao izany. Izany hoe lasa niova tanteraka, lasa transformé, tsy nahatsaraina, tsy niréhabilitena na navozina, fa tena hoe lasa olom-baovao. Izany hoe raha amin'ny teny frantsay izy dia nouvelle créature ary manana fifandraisana mivantana sy velona amin'ny Jesosy tsika rehefa manolo-tena ho anazy. Raha misy olona zany efa nanolo-tena ho an'Andriamanitra ary manaiky an'i Jesosy izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana dia tsy hoe manova-penja ny fiainana izy fa lasa manana fiainam-baovao mihitsy izy miaraka amin'ilay tompo vaovao dia Jesosy zany no tompon'ny fiainany. Rehefa manolo-tena ho an'Andriamanitra tokoa mantsy tsika ry havana na ilay antsoina hoe nateraka indray dia amin'izany fahateraham-baovao izany dia lasa isan'ny fianakavian'Andriamanitra. Ambarin'Andriamanitra mihitsy ala moa izany tsika fa hoe olo marina ianao, ilay antsoina hoe zanany. Izany dia voalaza ao amin'ny Jaona 1:2 fa izay rehetra nandray azy ozy izy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Alleluia. Dikan'izany ry havana dia manana toerana lehibe izany tsika ao am-pon'Andriamanitra ary manomboka eo ihany koa ianao dia lasa manahaka an'Andriamanitra, manahaka azy ianao na amin'ny toetra na amin'ny fiainana, amin'ny finoana, amin'ny fitiavana. Izany hoe ilay maha-Andriamanitra anazy mihitsy izay ananana dia tokony ho hita eo aminao koa izany satria mitoetra ao anatinao izy miaraka amin'ny hery sy ny voninahiny
dia lasa mpiara-mandova amin'ny Kristy koa tsika zany ry havana. Ao amin'ny Romanina 5:7-7 moa dia milaza amin'izay mihitsy hoe mpiara-mandova amin'ny Kristy tsika. Noho izany izay rehetra very tany am-piandohana dia averina aminao amin'ny Kristy Jesosy. Lasa manana fanampahana sy fahefana izany tsika, satria nisorona avy tany amin'ny fanjakany maizina dia nafendritsika ho amin'ny fanjakany mazava, na koa hoe ao amin'ny fanjakany zanak'Andriamanitra, ao amin'ny fanjakany Jesosy Kristy zany. Any amin'ny Kolosianina 1:7 zao dia hoe sady manafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka mamindra antsika ho any amin'ny fanjakany zana amin'ny malalany. Ry havana malala, mba azonao an-tsaina ve izany rehetra izany? Takatrao ve hoe aiza ny toerana misy ianao? Tsy olona izao tontolo izao tsonge izany ianao io hoe taoriana fahateraham-baovao, ary avy any amin'ny fanjakany maizina ianao ry havana no nafindra any amin'ny fanjakany mazava. Any amin'ny fanjakany maizina no misy an'ireny karazana retina, karazana fijaliana, ny adi-tsaina, ny fanitrana. Ary ihany koa tsy mba miha-mahazo fanampiana ianao, fa eo dia mijaly rery eo, satria ny devoly no mibaiko ny fiainana, dia izay tiany anaovana anazy izy koa no mambaby ny olona zany. Fa androany tena tiako tsapanao, tiako takatrao mihitsy fa ianao nge olona tokana, olona miavaka, olona le tsiriritina mahagaga, olona le tena le spesiala zany tsika. Ary izany dia mbola namarin'Andriamanitra ihany koa amin'ny Petera 1:2-7-11 fa itsika zany le famantarana sy fahagagana, le mitondra le famasinan'Andriamanitra. Le vao mijery ianao ny olona dia mahita anao hoe olona feno voninahitra, hiteneminao fa mila piratany voninahitra Andriamanitra zany n'aiza le anao. Dikan'izany ry havana dia raha vao eo ianao, na koa hoe vao miteny ianao zany dia miala daholo ny devoly satana rehetra sy ny firongony. Tsy natao antsika intsony ry havana ny tsy fahombiazana, tsy natao antsika intsony ny aretana, ny fanitrana, ny famombana, ny fahadisom-panantenana, ny adi-tsaina maro isan-karazany sy ny sisa rehetra reny. Fa zao fantaro, ary tena hoe tokony ho resy lahatra mihitsy ianao fa mpandresy ianao. Ny fandresena dia manaraka anao eny amin'izay rehetra misy ianao eny, nanomboka tamin'ny andro izay namonjenanao nanoloranao tena tamin'ny ianao nateraka indray. Noho izany ninonina mety ho endriky ny ady hatrehanao amin'izao fotoana izao, mety tena mafy be sy tena sarotra be ny fahitanao anazy. Fa zao nefa tsy maintsy mivoaka mpandresy amin'io ianao. Andriamanitra tsy misy fetra ry havana, tsy misy limity zany izy, fa hainy mampandresy ianao, hainy manome antoka anao, fa tsy maintsy resinao satana. Alefa sary an-tsaina ange ny tantaran'ny Goliata sy Davida. Davida olona kely dia Goliata anazy tena olona ngeza, olona tena hoe nikuizana. Fa zao resiny Davida kely izy, satria Andriamanitra no omba azy. Rehefa alainao sary an-tsaina zany dia resy lahatra ianao fa eny tananao zany ny fandresena. Ianao ny anak'Andriamasin'Andriamanitra ianao le voafafy semonsa zany ianao. Andriamanitra mitsangana miaro anao amin'izay rehetra manohitra anao, tsy avela nisy anao tsinitsinina anao zany. Eny aminao le etikety zanak'Andriamanitra, azakitiana, satria ianao zany dia point sensible amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Halleloja. Ry havana malala, eto am-pamaranana dia manentana anao, indrindra amin'izao akaiky ny Paska zao. Efa nanaiky an'i Jesosy ve ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana? Efa nanolo tena ho an'Andriamanitra ve ianao? Olona efa nateraka indray ve ianao? Mety efa nanolo tena ianao fa mety mbola misy fisalasalana kely ihany indraindray. Mety tena mbola tsy nanolo tena mihitsy ianao. Fa androany ry havana toy izay hoe ndatsika
hanavao fanoloran-tena. Andaontsika hanolo-tena ho an'i Jesosy raha mbola tsy nanao izany, mbola tsy tara. Azonao atao tsara mihitsy ny manavao ny fanoloran-tenanao. Ary raha tsy mbola niteny tamin'ny vavanao mihitsy ny arany ianao hoe Jesosy raisiko ianao tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana, dia androany ry havana dia antsoa izy. Antsoa izy, intia Jesosy manantona anao androany aho. Raisiko ianao tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana. Mpanotana izaho nefa ianao namindra fo tampoko. Namindra fo taminay ianao, namela ny elokay ianao. Fantatra efa maty ianao Jesosy noho ny fitsanganako velona. Mbo fanavotana anay. Androany Jesosy aho. Raisinay ianao tompo sy mpamonjy ny fiainanay manokana. Misaotra Jesosy ny amin'ny famonjenao. Halleluja. Jehovah filombelona amintsika ry havana. Tany amin'ny taona 3 tany aho nanolo-tena ho an'i Jesosy. Ary ataoko hoe mampanitry tena lehibe no ilazako hoe natao anatin'ny fianakavianay izany. Dia isan'ny olona kasihan'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra ho an'ny fianakavianay tamin'ny resaka fiovam-po. Ary tena hoe ho an'ny olona izay nahafantatra anahy hatramin'ny fahakely izany, na koa mifanerasera tampoko na izaho efa nelehibe na nambady, fa tena hoe misy tanan'Andriamanitra. Andriamanitra dia tena hoe nanohana na foana tamin'ny nanolorako tena ho an'i Jesosy. Raisiko Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana. Ary matetika mihitsy ny ary havana ny manavao ny fanoloran-tenako, satria tena hoe misy fandresendahatra lalina ataonaroko ato ry havana ny amin'ny asan'Andriamanitra ao fiainanao. Rehefa mandray an'Andriamanitra anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana, dia tena hoe resy lahatra ianao fa voaka mpandresy foana ianao. Tsy midika hoe tsy misedra ady, tena misedra ady, tena betsaka ny ady hatrehako, betsaka ny sedra izay lalovana, fa zao nefa tena hoe voaka mpandresy foana. Matsapa fandresena ary ny amin'ny zanako, ny amin'ny vadiko, ny amin'ny tokantranoko, na ny amin'ny fianakavianay manontolo ry havana, dia tena hoe manana antoka tanteraka fa tena hoe eo foan'Andriamanitra, mampandresy foan'Andriamanitra ary manafaka izy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia tena voninahitra lehibe ho an'Andriamanitra ry havana. Tsara sady mahatoky izy, ary minisomana tena ihany koa fa ho anao izay efa nanolo tena ho an'Andriamanitra, efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Azo antoka ry havana amin'ny fandresena amin'ny fiainana. Tsy natao tsy hisedra olona antsika fa tsisy mpandresy tsy miady izany koa ny olona mandresy matoa hoe mpandresy, misy olona mipetraka fotsiny ve tsy miady tsy maninona, dia hoe mpandresy ny anarana. Non, mandresy tsika satria misy ady hatrehantsika, ary mandresy tsika satria Andriamanitra momba antsika. Dia mankasitraka indrindra ry havana na amin'ny fianoana, dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja. Amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra ranabavy Anitra Clarisy amin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao tamin'ny toriteny mahafinaritra, mandrotsirotsy be, ohatran'ny hoe mandrotsirotsy be mihitsy meno an'ilay toriteny. Mankasitraka. Jesosy hamaly vitia ary mitombozotra dia mitombo fahasoavana. Dia tsy ho velomena ny ezaka izay nataonao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto androany. Misaotra fandraisana anjara fa zava-dehibe tokoa izany, ary mino fa tena handray tokoa ny ankizy tsirairay avy tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izay nentinao izany. Tombozitra, Jesosy hamaly vitia, mankasitraka indrindra. Halleluja. Dia misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy ireo, fa ny fankasitrahana ataonareo averiko foana isan'andro sasatra amin'ny teny manao hoe ny fankasitrahana izay ataonareo dia mampahery andreo olona mpandray anjara rehetrarehetra ireo. Fataro anareo izay mijery eto fa
ianareo koa afaka mandray anjara anatin'izao fandarana zao amin'ny alalan'ny vavaka fanombohana, afaka manao vavaka fanombohana nareo zany dia afaka mba mandray anjara eto ihany koa nareo sokatra ho antsika rehetra zany asan'Andriamanitra zany mitory teny Andriamanitra rehefa vita batisa ianareo vao afaka mitory teny eto tainy Jesosy aritra mangeta eto amin'izany ianao dia mandeha saingy be aminay hoe efa te handray anjara eto amin'ity fandarantsika ity. Alleloia. Korintana faharoa toko 5:7-10 tsisy tsy mahay an'izany teny zany nga amintsika hoe ole tenin'Andriamanitra manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Alleloia. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Kristy ny resaka eto zany, raha misy olona ao amin'ny Jesosy zany dia olom-baovao izy. Ny atao hoe vaovao dia niova, ny atao hoe vaovao dia tsy tota, ohatra mbola tsy fahita zavatra vaovao. Zany hoe efa tota fa nivadika vaovao rehefa tonga ao Kristy ny olona. Mahavariana lasa vaovao. Zany hoe no tena andro efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao re. Ny zavatra taloha rehetrarehetra zany dia efa lasa. Ny soloina vaovao. Ary raha mbola tsy nandalo an'io ianao hoe ny solo vaovao ny aminao manontolo dia mbola tsy ao amin'ny Kristy ianao zany. Miova tanteraka mihitsy. Rehefa vakitsika misy ten'Andriamanitra zay mahafinaritra amin'ny Isaia. Isaia 7:20 misy ten'Andriamanitra mahafinaritra hoe aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha, ilo zahay efa nanao zava-baovao. Koa ankehitriny dia efa miposaka izany, tsy halala izany va nareo? Alleloia. Any an'efitra no avaoko lalana, ary any amin'ny tany lao no asiako ony. Zany eto zany tsika mahita ny zavatra taloha zany eto efitra, tany efitra. Fa ny zavatra vao efa lasa misy lalana. Ary tany lao taloha fa efa zary misy ony. Zany hoe tsy lao intsony ny tanàna rehefa andalovana rano any Palestina. Ny tanàna rehetra izay andalovana rano dia tanàna mandroso be daholo, tanàna mamokatra be daholo satria mandalo ny rano. Alleloia. Ny fankanesantsika ao amin'ny Kristy dia manova ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainantsika. Famelohan'ny zavatra rehetra misy olo aloha ny ao anatintsika. Misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy zay. Le izy taloha iny efa lasa. Hoy Paoly hoe tsy za intsony ange ny velona fa Kristy ny velona ao anatiko. Kristy ny velona ao anatiko. Rehefa misy fotoana misy olona demoniaka, dia rehefa mihetsika ny devolin'ny olona, rehefa atao délivrance ny olona, ho anareo izay efa mpanao délivrance dia misy mahita zavatra ohatr'izao tsika, ohatra hoe vehivavy kely marary. Dia rehefa manao délivrance an'io tsika dia tsy feoany no miteny fa feoana lehilahy. Lasa feoana lehilahy. Ndanao anareo eo vehivavy kely ny feoany tena izy, manao daholo nareo. Rehefa délivrena voaka va feoana lehilahy be. Misy fotoana manao délivrance olona dia lasa olona tonga dia miroka be, tonga dia manao teny paritra be sady lehilahy be mihitsy no miteny anatin'le, dia tonga dia fantatra hoe zay le devoly zay. Ireny olona ireny zany zao tsy izy ny velona fa ny devoly velona ao anatiny.
dia zay nanaovana azy délivrance dia miteny mihitsy le devoly eny moa ataonareo ty za tsy ala nefa n'izy vehivavy kely tsy zany no teny za zany manao anareo ohatriny tsy azoko mihitsy ny haiko fa rehefa mananana iza moa tenareo ty fa miteny le ao anatiny ohatr'izay le hoe tsy le olona tsony zany zao iny velona iny fa ny devoly ny velona atao anatiny dia mba ohatr' zany ihany koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy dia Paoly vantana fotsiny fa efa i Kristy ny ao anatiny. Halleloia. Dia lasa daholo ny zavatra zany ny momba ny Paoly rehetra taloha efa lasa fa momba ny Jesosy daholo amin'izay no mipoitra avy eo. Mampalahelo ny mahita olona lafy tany amin'ny fiainan'izao tontolo izao dia ny vafo fa mbola ohatrany ao amin'izao tontolo izao ihany. Lasa mamaky baiboly fotsiny, lasa mizara tenin'Andriamanitra fotsiny fa ny ankoatr'izay rapihana ny feo an'ilay le vidéo ataony mitoriteny dia ohatrany mbola izy taloha ihany. Zara tiana teneniny eto dia izao, rehefa teneniny hoe lasa ny zavatra taloha na ny hita maso na ny ety ivelany na ny any anatiny dia lasa daholo. Tsy possible zany. Ny olona nandray an'i Kristy ry havako ka ohatra hoe misy aritany misy coupe-delahy reny zao am'izao dia zao le asiana ohatrany razena zay ny volomaso eto na eny amin'ny volo iny misy an'le asiana faritra zay. Dia tsy mitombona zany na ho tenen'ny olona indray antsika hoe mitsara olona mitsara ivelany na tsy mitsara ivelany misy mpitory-teny zay taloha hitako taloha zay nanana mbola nanam-potoana dia misy fotoana mijery an'ireny chaîne na télé any ivelany ireny mahita tsy haiko taloha rehefa nahita an'ity fiangonana dia mibata zareo le hitanao le bodybuilder reny daholo, le mpanao bodybuilding reny daholo, le mpibata poady le manao reny fiangonana reny le izy. Tsy haiko taloha izy zareo rehefa nahita an'ity fiangonana ity izy mety mbola hita anaty internet ao zany dia rehefa zareo rehefa hitory teny ohatra pasteur dia misy poids le poids be reny amin'ny any eny dia mibata reny dia alleluia dia boky na tena lehibe samy be reny daholo mivavaka ao. Dia eo ambonin'le tsy zao mitory teny dia misy pilipitra dia misy ana fa indreo misy an'le misy poids misy reny le poids be dia be reny dia misy ohatra hoe sady mivavaka no misy tsisy atao dia misitositona an'le poids iny. Tsy misy faty antoka dia misitositona manara-dian'i Jesosy tena samba ohatrohatr'izany. Misy zany fa tsy zahako mamorona mialavany dia le pasteur tena ngeza be zay. Misy fotoana le pasteur ohatra manipy ohatrany saka ohatrany gony misy an'izay dia misy mitady ety ambany ohatrany manao fihetsiketsehana be ohatrany fa mivavaka ry zareo. Dia misy fianarana mihitsy ilay fiangonana izay tena fiangonan'olona dia tsisy tsy be sandry ny miditra ao satria izao le izy zay ny fialam-boliny zareo taloha, zay ny sport nataony. Dia avy amin'izay kosa izy nandray an'i Jesosy zany dia misy diso zany ny sambo zany zao ka raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy fa tsy mbola lasa ny zavatra taloha. Le taloha mbola eo ihany mbola amen mbola izany. Tsy ratsy ny manao sport fa ny ilain'ny am-piangonana hidiran'Andriamanitra fa tsy hampiseho sandry intsony. Raha ohatra zany misy olona ohatra lehilahy mampalahelo mahita mpira evangelika ny mpira anglo-saxon rehetrarehetra hitantsika ireo zao ny ankabetsahany reny hira matoritory fo be nitsika eny dia jereo nge le mpira misy lehilahy mikavonila
misy le raha tena tsika zany a ho ny ten'Andriamanitra irinao tsara ty teny ty le Isaia vakitsika teo Isaia 14 aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha ino zay efa nao zava-baovao ko ankehitriny de efa miposaka reo tsy alala izany va ianareo misy ten'Andriamanitra anankiray koa ao amin'ny ao amin'ny Romanina misy ten'Andriamanitra tadidiko raha didiko eo le izy Romanina lasy efa misy teny tedaviko zay tsy tadidiko ny misy an'izy a fa Andriamanitra de zao ry havana malala Andriamanitra minitsy sy mahalala ny androny tsy fahalalana ohatra ny andefy taloha de teveana ny sofiny fatatsika tsy tokony ho teviteveatsika za zao manao kavina anankiroa taloha de za zao a efa vita tao anatin'ny fibebahako tamin'izany vavò hoe ny fona tamin'izay ratsy natao misy tsy voalazako ary tamin'ireny Andriamanitra tsy manameloka anatsony na de mitevika aza ny sofiko satria tsy asiko kavina intsony raha nanao tatouage ianao talohan'ny ny vavahanao eza izy taloha de tsy jeren'Andriamanitra tsony reny amin'izao fa kosa tsy hoe ino mbola ataonao reharehanao ohatra ny teny mampino zao misy pire ao amin'ny lisango zao misy pire ohatr'izany de vao mety anadapotra mihitsy manao tatouage de kavina le hety-volo le iny zany zao mizahatra dinin'ny olona le hoe raha misy olona amin'ny Kristy de efa olom-baovao izy olom-baovao daholo tsika rehetra satria tsika efa mivavaka fa misy zavatra efa lasa ny zavatra taloha ino tonga vaovao reo fa ny ankabetsahan'ny olona mbola tsy lasa ny zavatra taloha mbola eo ihany zany hoe mbola tafajanona ihany le taloha fa ny atao hoe olom-baovao de tena elo vaovao mihitsy tarehanao sisa ny tadidin'ny olona fa nitoetranao misy ny olona tena niova kosa aloha ihanina tsotra zany izy ny taloha alleloia misy hitanareo ny fiarakodia ohatra akaiky kely teneniko anareo ty ny fiarakodia rehefa misy tomobile vaovao mivoaka hitanareo de zao matetika ny fiarakodia efa mivoaka ny anankiray ohatra zao misy fiarakodia anankiray mivoaka ka hividy fiarakodia nareo hoe misy tomobile vaovao mivoaka zao de raha hividy an'iny nareo de mividiana fa raha maharitra kely anareo de isy ohatran'iny ihany hivoaka fa tsaratsara kokoa misy ny tomobile zany mivoaka zany iny ohatra andeha tentsika ohatra hoe ny ary tomobile hainareo rehetrarehetra ohatra zao teny amintsika hoe
inona ny tôbila fantatrareo iza malala tômôbily inona ny tôbila mba fantafantatrareo ohatra hoe ataontsika Peugeot 206 ohatra zany mafantatra Peugeot 206 daholo nareo de le mivoaka tamin'ny voalohany de mivoaka ny faharoa iny ny atao hoe phase 2 de mbola iny ihany ohatrin'iny fa misy zavatra miova zany hoe ny jirony mety lasa le mamiramiratra be cristal reny le vata zany iny ihany fa ny phase 2 le iny ihany fanatsaraina kokoa hitany zareo hoe ato misy zavatra mbola tsara indraindray mety misy zavatra mitovy ihany io na ny X5 koa misy phase 1 de misy phase 2 de misy phase 3 raha bavinay anisan'ny fiara tiako ny BM de ny tiako lazaina de zao isika io de ohatr'izay ihany rehefa mandeha zany le tôbila mivoaka amin'ny voalohany de jereny zareo ingénieur sy ry zareo designer sy ndraitrehitra eny am-pandehanany eny le tôbila de hitandre ato misy zavatra tokony hatsaraina de mety ohatra mitovitovy amin'le teo ihany fa misy forme kely mitovy misy forme kely mahasamihafa azy ary iny fidina lafo ao anatiny eo mety hoe misy bouton ery amin'ny akavanana de rehefa nandeha le eny am-pandehanana eny am-pampiasana eny vo hitandre ohatrany tsy teny akavanana tokony lovne fa eto akavina de zay zavatra tsara na tsaraina no atsaraina rehetrarehetra averiny ao anatin'iny tômôbily iny fa avoakany taona vitsivitsy aty ariny iny ny atao hoe phase 2 indray amin'le tômôbily ary lafo misy différence ny prix andreo satria no atsaraina zay rehetra hita tsy nahafapo tato amin'le ray de nahatsaraina tato amin'le ray ary avana phase 4 zao ianao raha tômôbily zany hoe le vata be any iny ihany ianao ihany ngeny ianao ny 4L zao misy phase anankitelo ny 4L ny anisan'ny tôbila betsaka indrindra ny natao nisy izy le tamin'ny voalohany misy karazany anankitelo ny formana 4L fantatro aloha raha tojo fampaneta aloha nanana 4L mbola 3 vitesse zay mahay tômôbila mbola 3 vitesse efa nentina intsoky zany golf 8 ohatry nefa mivoaka mahay tômôbila mihitsy nareo de za zany tetena anareo androany raha fiarakodia mbola le phase 1 nareo sa efa le phase 2 ny olona mandray an' Jesosy de ianao io ihany fa soloina zay rehetra tsy nety tao anatiny tao no atsaraina ary tsy nitsarovana ntsony le taloha halleloia ianao io ihany fa niovana ny fihetsikao na ny fijerinao za zao misy mpira évangélika manahirana mihitsy mijery an'le izy ohatry hoe mira-pitiavana le Jesosy ny irainy tellement Jesosy io non mais Jesosy io hitanao tsy ira-pitiavana naman'olona nge Jesosy tena mira Jesosy zany ianao fa tena tsy mila misarima ntsony ianao raha nabavy izy ary no saromenao eto ohatr'indray mpilalao film tena le film masikasika reny izy Jesosy oh Jesosy oh Jesosy tsy ilay ohatry zany na ny fihetsika ao raha ohatra zay ianao taloha de tsy zay tsony ianao ovaina ray avana fa tena rapihana ma feo an'io fa tena everiny olona fa hira miantso lehilahy reny tena mba marina mafy eny le masotry to manganongano kely to mamila pisa tsy mety iny efa tokony hivadika phase 2 tsika lasa ny zavatra taloha fa mbola betsaka tsy lasa ny zavatra taloha na fihetsika zany ny fitafitsika
hitanareo tena haiko matetika ty zavatra ty nareo raha ty manao andreny hoe ren'le pataloha rovidrovitra eny zao ny tantaran'le pataloha rovidrovitra eny misy olona mianatsiny kely misy olona mpiara-masa akaiky amin'ny satana namoaka ty secret io anareo izay mbola mpanaradamoty reo ao ambanin'ny tany ao ao ambanin'ny tany ao mantsy ny misy ny devoly ao ny misy ny fiainatsito ao ambanin'ny tany ao tana zany mahatonga rehefa ny olona rehetra voahozon'Andriamanitra tao am-baiboly nisokatra ny tany dia niletika tao ny vava ny tany dia latsaka tany ao ny fiainatsita ao ambany ao misy fiainana misy tontolo dia ao ambany ao misy orinasa be an'ny satana misy olona ampiasainy agent be dia be ampiasainy dia zavatra ataony ohatran'ireny société be ireny dia mamoaka lamaody inona indray ny lamaody vaovao dia satana no inona indray ny lamaody vaovao voakatsika akatsika fanahy ny olona dia reny fa mivoaka reny karazana akanjo tsy fantatro izy ary namorona ny to maro zany teko anao zany misy olona zay anao pakta tamin'ny satana te anakarena dia rehefa te anakarena izy dia nasen'ny devoly nanao fifanarana tamin'ny zazavavin-drano nentin'ny zazavavin-drano midina tany ambany ranomasina tany izy dia tena nahita fiainana tany tena misy fiainana any dia nanao fifanekena tany dia mivoaka amin'izay izy navoaka tety amin'ny plage dia reny miakatra moramora avy any tomobile tsara tarehy avy any ambany ranomasina zavatra tena misy zany tenako anao zany tontolo tsy hita maso zany dia hitanareo ny akanjo rovirovitra reny akanjo mpahantrano reny ampitafian'ny devoly vorokitsainy olona amin'izao fotoana izao aity atany sady dia men'ny devoly endriky ny faharotodrotehana any amin'ny elo rotodrotika rovidrovitra tena potipotika dia reny akanjo avoakany akanjo avao dia rovirovitany dia reny dia fahalalana ireo manao le akanjo rovirovitra reny ozy ny 4 ohatra mitovitsika fa nidiony any tsy hitovizana dia inona moa zany ny zavatra tiaka tongavana inona moa ry havana ny anaovako akanjo rovitra nefa ny Jesosy toriko eretinao fa Jesosy raha vakio zany ten'Andriamanitra Jesosy raha vakitsika raha rentsika ny ten'Andriamanitra ny akanjon'i Jesosy dia akanjo tsisy vitrana mahavariana ny akanjon'i Jesosy ny akanjon'i Jesosy tsy azo ny tapatapahana teo amin'ny ampototry ny azo fijaliana fa ny lokaniny miaramila dia nitondra ny akanjo anankiray tsy ny zarazarainy ny akanjo Jesosy tsy izy zany azo ito t-shirt kito eto dia misy zaitra eto misy zaitra ny akanjontsika zao izy zaitra ny an'i Jesosy tenina ny akanjon'i Jesosy tenina dia tenina tonga dia tsisy lamba mivitrana fa tonga dia ohatran'irenynareo manao lamba ina moa filazan'ireny akanjo ba le amin'ny vim-ba reny vim-ba moa filazan'ireny reny tsaiko izay filaza le pelote reny zany ny akanjon'i Jesosy Jesosy tsy manao akanjo rovitra nefa ianao izy kristianina Jesosy tsy mikavin'ila nefa ianao izy kristianina jereo ny filmany clip'ny Michael Jackson le Thriller iny dia ohatry reny ny akanjo reny zao ny akanjo rovirovitra ohatry ny akanjo efa avy any am-pasana dia reny ny anaovan'ny kristianina misy pastera ary mitoroteny dia pataloha rovirovitra reny satria maniny satria lamaody dia tandremo fa hoy tena loatra raha misy olona mikisy dia olombavao efa lasa ny zavatra taloha fa mbola tsy taloha reny mbola tsy lasa le izy tsy lasa crochet marina kely izy raha nampaviamo misaotra anao fitafy ny ao anatiny loha efa tonga dia efa ao anatiny ny toe-po lasa koa ny zavatra taloha
misy amitsika rehetrarehetra ohatry zany daholo na za zao tena teneniko anao fa tena rehefa behivavy behivavy ary rehefa anaty fivoriana tsy manaiky fa za zao zavatra ataoko ry havana rehefa mivavaka ahako tsy de tia mamonjy fivoriana zany hoe fivorim-pianakaviana ady-hevitra tsy de tiako. Ny antony de zao sao sanatria hitsarahan'ny olona anahy raha misy zavatra mivoaka hoe za hoe tsy hoe hiteny ratsy fa le toe-po le toe-po le mety tsy anaiky ianao anatin'ny ady-hevitra de hitsangana ianao de mety hiakatra ny feo fora amin'ny mafana tsika olombelona de alao tsy mankany tsy miditra am'zany. Raha misy zavatra nahatezitra anao taloha tsy mahatezitra anao tsony zany satria moa efa vavaona eo anatiny kizitiny ianao taloha tsy kizitina tsony satria olo-baovao anao zao efa lasa ny zavatra taloha tsy mety raha hoe efa mpanompon'Andriamanitra mbola kizitina koa. Zao de maky ten'Andriamanitra sika eo amin'ny Korintana faharoa toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo andiny fafiry keva fafito ambin'ny folo finareo tsy mihaino raha kizitina zany ohatra mitsetsin'inona ny sofinareo fa Korintiana faharoa toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo de inona ihany raha ohatra zany nareo zany raha vao tsy lasa ny zavatra taloha de zay mba hazavao anahy hoe tena tsy azoko mihitsy hoe tena sabata tokoa hoe kefa hoe sabata efa tsy de mijano raha mbola kizitina efa lasa ny zavatra taloha misy de tebora tezitra andeha toriteny ianao de zasana tezitra de nareo mivadiny miady misy tsy mety de longolonginao angamba ny olona mitoriteny hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ary aza misy miteny io ianareo hoe okatra ny feo anankizy eto naray ary mbola tezitra efa lasa ny zavatra taloha misy ona malahelo lava de iny alahelo lavana io mbola entinao koa ty amin'ny asan'Andriamanitra ty amin'ny fanompoana an'Andriamanitra malahelo ary reta fa manino de malahelo fa lasa ny zavatra taloha ny any anatiny fa le ty ivelany ty ivelany isika ny ataontsika eto de zao mihaino tenin'Andriamanitra sika de mandray fampianarana isika indreo efa vaovao reo ozy Jesosy ozy ny tenin'Andriamanitra ary za miteny anareo zany ny anatiny rehetrarehetra zany teneniko zany fa ny ivelany tena teneniko anao be de be olona miteny aza mijery ivelany nefa za de tena miteny anao inona ary ny tokony ho hita voalohany ny ivelany zany anatiny any tena marina tsika olombelona tsy mahita ny anatiny ianao tsy mahafantatra zay ty anatiny foko tsy mahafantatra zay ty anatiko ianao fa ny ivelany no hitanao. Za zany raha rapitso manao story eny amin'ny piscine de manao maillot de bain fotsiny de izay ny zavatra hitanareo way brida ny rararato way bridana ny pasteranareo fa tsisy olona te hoe tsy hitako mihitsy aiza zay bridana eo ny any anatin'ny fony zao ny hitako hoe olona tena nao vavaka kafe be izy ry hitanao io ny fony io kere tsy azonareo fa ny ivelany be de be ny olona miteny io re tsisy aza mitsaratsara ivelany nareo sabatisa teto mitsaratsara ivelany ka nareo mahafantatra ny anatin'ny foko aiza moa ny alala izy any anatin'ny fonao ny zavatra fantatra ny feanao ny hitanay ny tratranao ny hitanay ny kibonao ny hitanay aiza ny alako zay ny anatin'ny fonao raha nabavy tsy haiko zay anaty zanga Andriamanitra fa Andriamanitra kosa mahitanay tafotoana aoko fantatrao ny tsika ny velany zavatra ngezabe aoka ho fitaratra tsika ho anina miny manahafanay hoy ny apôstôly zany hoe raha mijery anay nareo de mba afaka fitaratra izay fitaratra ary isika tadio
nataon'i Jesosy tanàna miolona eo tendrombohitra. Zany hoe mitodika eny aminao ny mason'ny olona. Rehefa mitodika eny aminao ny mason'ny olona, hitan'ny olona ianao ka ny endrika ivelany dia mila mifanaraka amin'ny endrika anatiny. Hoy Jesosy manontsain'ny mpianatra, raha tsy manatombony ny fariseo nareo dia tsy azo lazaina ho mpianatra. Iza moa ny fariseo? Ny fariseo dia ny teny Jesosy hoe tahaka ny fasana amin'ny lalitra fotsy, tsara ny ivelany fa feno faty ao anatiny. Inona zany ny zavatra mampiavaka ny fariseo? Mampiavaka ny fariseo dia ny endrika ivelany, akanjo lava. Jereo kely hoe inona ny akanjon'ny fariseo? Ny akanjon'ny fariseo tompoko lava tanana. Zary zao jereo fohy tanana. Za iny mbola azo raha olona raha fariseo ny tafaka mahita hoe tena tsisy fahamasinana mihitsy ny pastera raha zany fa dia akanjo fohy tanana ve? Ko ahoana moa nisehoako anao maillot de bain eto re havana malala? Sanatria amiko zany. Za dia olona farak'izay tia milomano. Fa tia milomano fa tsy hitanareo amin'izao zamanao efa aminao Paolim-Andriamanitra manao san'Andriamanitra hoe tsy ho hitanareo mihitsy rady rakoto salama. Iboridandridana ilalao rano hitanareo. Tsia. Satria zahako efa lasa ny zavatra taloha, efa olom-baovao aho zao. Alleluia. Dia aza mba hatenenin'olona zany hoe tsy mijery endrika ivelany. Aza mijery ivelany, aza mitsara ivelany fa tsy fantatro hoe izay anatin'ny fon'ny olona. Tsika tsisy mahalala izay anatin'ny fon'ny olona fa ny ivelany aloha ny fantatsika. Ny fariseo dia tahaka ny fasana amin'ny lalitra fotsy, zany hoe fasana amin'ny lalitra fotsy. Ilay izy milalitra fotsy mahafinaritra fa ay fasana. Jesosy mahita ny ao anatiny. Hoy Jesosy raha tsy manoatra noho ny fariseo nareo, tsy azo lazaina ho mpianatra. Zany hoe manoatra noho ny fariseo zany dia zao, ny ivelany aloha ataovy ohatra ny fariseo farafahakeliny, lava tsara, manao akanjo lava, tsisy mitanjatanjaka, tsy ny vehivavy irery ny teneniny eto fa na antsika rahalahy. So dia ianao mieritreritra hoe vehivavy manao mini-jupe ihany fa na ianao lehilahy io manao sorta kely io tsy mety. Manao débardeur ireny tsy mety. Zay ny ivelany. Fa ny tokony hoarantsika amin'ny fariseo amin'izay ilay any anatiny. Eo amin'izay ny kaonty ilay anatiny. Eo tsy raha mila manoatra noho ny fariseo, zany hoe miendrika ivelany aloha. Raha ohatra ianao latsaka noho ny fariseo manao akanjo lava, ianao manao mini-jupe, dia efa tsy izy aloha ianao zay. Fa ino aloha efa hitovizanao amin'ny fariseo, fa ny ioaranao amin'ny fariseo amin'izay ny ao anatiny tsy fasana, tsy feno loto ao anatiny, fa ny ao anatiny koa madio. Alleluia. Fomba fiteny ravana malala. Eo zany tsika mbola mila lesona be dia be tsika rehetrarehetra. Raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao, efa lasa ny zavatra taloha. Indreo efa tonga vaovao reo. Io tenintsika io dia tadidio ry havana, fa io teny io manasitrana io. Io teny io tena misy hery io. Teny daoliko zao ny henonareo eto. Tenin'Andriamanitra. Ny fomba fitenitsika oka ho araky ny maha-kristianina tsika. Be dia be ny olona manao ambany zavatra ny fiteny zany hoe tsisy an'izany. Ary efa teneniko anao eto foana hoe misy pastera tsy nambody be izy taloha dia efa pastera izy. Dia izy tsy mba resy lahatra amin'izany hoe vaina fomba fiteny. Fa fomba fiteny tamin'ny mahatsilambody any, mbola fomba fiteny efa pastera. Fihety hoe eo zanjy Andriamanitra, sady tsy miteny driva tsy. Andriamanitra zanjy tsy mijery fiteny zanjy zany izy. Fa ny ao am-pony jereny, azo zanjy. Fa mbola diso koa nefa zany. Efa ao anatin'ny zavatra taloha daholo zany tokony miala. Hitanao ny fiteny argot, ny fitenin'izao tontolo izao, fitenin-jolahy, dia tsy tokony tenenintsika kristianina tsy tokony. Satria efa lasa miara mandeha amin'ilay zavatra taloha daholo ireny. Misy rahalahy zay mpiara-mivavaka taminay izay taloha. Dia izy mbola tsy voafora mihitsy ny anazy ilay resaka fiteny. Izy mpanompon'Andriamanitra. Fa io mantsy ry havana fahazarana io.
volenao anatinao mihitsy le hoe raha misy olona ty de olom-baovao de fa lasany zavatra taloha de misy zavatra nambolena mihitsy zany eo aminao zany hoe hatramin'ny fakan'le teo efa le taloha hatramin'ny fakany lasa mpampiarezana olona eo izy tanao maherezy ianao fa zao eo ohatra zao de nisy teny tampoka nidina avy any amin'ny lehibe tam'izany hoe misy olana kely mitranga zany tam'izany moa mbola manofatra any de misy fotoana hoe rehefa tsy ampy ny ofatrany de ny mpanompon'Andriamanitra manao otsy babaika le fomba fitenenana anazy any vaovao fitapy zany fotoam-bavaka tam'izany mpanompon'Andriamanitra rehefa tapaka ny fotoam-bavaka de samy manantona hoe ny olona tsirairay samy manantona mpanompon'Andriamanitra ampaherezana eo ampampiarezana ny olona izy nisy tonga tampoka de orala tsy ampy le ofatrany kozy ve izy kozy ve taitra be izy ampalovana inona zany le zavatra kozy ve zany tsy tenentsika tsony zany marina ve ny tiana tenena am'izany fa zay tsy mahalala an'izany ko iny zany kozy ve maherezana tsy ampy ofatrany kozy ve ka kozy ve zany tsy tenitsika zany ary zany le zavatra tenena hoe efa mivolo tao anaty mila esorina hatramin'ny fakany fa ny fomba fitenitsika io tsy mila ovaina tsy miteny an'izany kozy zany tsony tsika marina ve fa tsy hoe kozy ve satana tsy mbola tsy lasa ny zavatra taloha ianao androany ialao ny zavatra taloha be dia be aminareo vehivavy tsika nareo vehivavy reo mbola manana fomba fiteny zay amaivaninareo le izy hoe tsy maninona teneniko foana hoe ohatra hoe milay zany tsara zany any amin'izao tontolo zao de rehefa tianao misy teny ahafahana milaza hoe tsara tsy hoe milay be kosa tsy milay zany taloha zany efa lasa ny zavatra taloha efa mpitory teny nareo zao efa mpanompon'Andriamanitra ianareo zao alleloia misy olona zay teto indray andro tena variana nareo vehivavy moa zany de manana an'izay fomba fiteny zay irana tsy eto moa zany fampianarana neto de tsy maintsy asiantsika tenenitsika ny zavatra mitranto misy anabavy zay de miresaka amina anabavy eto izy de zao ny zavatra teneniny ary tandremo ty mialatsiny zao misy le teny allô itena very ty de tsy mba leo an'io fandarana io itena zao tsy efa ndeha hivavaka indray itena very ty oriavana malala hitanao rehefa misy andrenyle mpamosavy reny mpamosavy zatra miteny maza mefiteny tsika ty tsy mitena ninona fifankazahoana-po ataovy isia izy na ataovy anao zany mahatonga antsika atao migroupy ato zao misy ohatra hoe ranabavy Rolia ranabavy Marie Charline ranabavy ito de anaty groupe efa olon-dehibe de ato misy olona tena hoe tokony ho zanany indray mety tokony ho zafikeliny mihitsy ary reo ankizy kely ranabavy mamiry ranabavy aina fa zay ato miezaka amin'ny teninareo aza mifanaondry zany nareo na de mifanaondry ary ato amin'ny groupe ekena fa misy différence d'âge be za zao tsy manao elahany tony sy Jonathan zany tsy tokony zany olo ty ritojo elala ty mitory teny rano tsy mety zany misy fomafahana amin'ny teny an'izany gaga mihitsy tamin'le anabavy zay samy ho any teny any tena zany izy tena very ty jesosy elao zany riavana malala ary izy fantatrareo fa tsy mety izy nke fantatrareo fa tsy azo atao misy bebelo teny zany koa hoe de maninona kora de maninona zany maninona reo rehefa mitory teny tsy tenenareo izy satria fantatrareo fa satria raha fantatrareo fa mety de maninona reo tsy miteny de hitra amin'ny teny androany sika tahiny tompo daholo tenisany ohatra zany sanatria raha fantatrareo fa mety fa tsy teneninareo le izy ary tena mampalema nareo fa miresaka sahany aman'olona hafa de zany ny tenenareo nefa miresaka aminay tahiny tompo paster makasiny fiadanany no tahiny Jesosy tomany
fa vo mivadika ary de efa tsy lasa akory le zavatra taloha. Tsy mety. Fantatrareo fa tsy mety le izy nefa mbola taona-reo ihany. Afantatry fa mety de zany ary atao manomboka androany eta iny tompo daholo. Aza tena miteny fa hiteny io mihitsy ny teneko am'izany toriteny zany mba miovaly tia hoe zao samy manao an'izany tsy samy manao an'izany satria fantatrao fa tsy mety ary fantatrao fa tsy mendrika an'Andriamanitra nefa mbola teneninao any ambady esory zany ialao zany fa tsy sitrak'Andriamanitra. Eritreretinareo taon'ny le rahalahy zay koa toe-po zany tena mila miova e. Tena misy fotoana indray am-piangonana zay tamin'izany manomboka de mitandrina sabata de ao ivelanao samy manana tômôbila mipetraka ivelanao de voakasoka taxi be ny fiaran'le rahalahy anankiray. Jesosio amen misaotra anao kitian'izay oralahy misy mikasika ny tômôbilanao ka izy rahalahy mpanao arts-martiaux be zay izy taloha olona fefanivo maninona tsara mpivavany io jesosio misaotra anao oralahy nikasoan'olona ny tômôbilanao maninona tsara aizany tonga de voto tonga de mbola tsy tonga eo amin'le tao mbola tsy hita koa hoe vaky ve ny jiro tsapotika le tômôbila aiza foana ny firamana fa tsy misy manaiky an'izany eto ataovy zay fanarahana tonga de le misy zavatra mbola tsy afaka atao tsy jerena koa hoe simba ve le tômôbila potika sa naninona fa miala avany tonga de ohatran'le toetra taloha sady tonga de toetra taloha tonga de te hanarara ohatran'le olona ataovy zay fanarahana fa tsy manaiky any mihitsy efa fantatry ny olona fa atavy tao amin'ny fiangonanao voaka tsy avao anaty bara nge akory fa avao anaty feo ianao koa zamanao zany fa tsy ataovy zay fanarahana tsy manaiky an'io fa de manao le tsy manaiky an'io ataovy zay ataony teo de zany tokony efa lasa ny zavatra taloha tsy angeravina teneniko anao fa na de atao ara hoe tsy rariny de ny tenin'Andriamanitra efa nanovantsika mandeha ferina de amin'ny tsy rariny azy. Halleloia. Agnies-mbola tiana MNJ tonga soa ianao de miarabanao. Lasa ny zavatra taloha eritreretinao Jesosy ry havana nanana fomba fiteny hitanao Paoly misy fotoana mbola niseho ny fahalemeny na de Paoly efa tena hoe Kristy velazany misy fotoana Paoly eritreretinao fa nisy lehilahy atao hoe Bary Jesosy de izy io mpanao fakaka ndraiky vaketsika ny ten'Andriamanitra any amin'ny Romanina any amin'ny Asin'ny Apôstôly zay fata tsy Romanina Asin'ny Apôstôly 7:20 nefa vaketsika ny ten'Andriamanitra nisy lehilahy anankiray any amin'ny Asin'ny Apôstôly 7:20 ary efa namaky ny nosy ka tonga tany Epafo izy de nahita jiosy anankiray atao hoe Bary Jesosy mpanao ody sady mpamina ny samboka izay nitoetra tao amin'ny Sergio Paolo gouvernory an-tany sady de lahendry ary izy napaka ny Barnabasy Saoly akao aminy ka naniry mba hareny tenin'Andriamanitra fa Elima mpanao ody fa izany ny tena anarany raha dika nanohitra azy roa sady nitady ampivily ny gouvernoura tsy anaiky ny finoana io zany mpanompo Satana io lehilahy io fa Saoly kosa zay atao hoe Paoly feno fanamasina de nibanjina azy ka nanao hoe elahy feno fitaka rehetra sy ny fitiavetsena rehetra elahy zanaky ny devoly sady fahavan'ny fahamarinana rehetra tsy hitsahatra tsy hamilo ny lalàn'ny mahitsy ny tompo va elahy ary indra kehitriny atanany tompony amely an'lahy de ho jamby elahy ary tsy hita ny masoandro aloha de ampijambena azy sy niaizina izy de na ampijambena azy niaizina ary niraparapa nitady olona hitatana izy hitanao teto zany Paoly satria Paoly tena tezy saratra tamin'io lehilahy io satria manino io lehilahy io de mpamina ny samboka manohatra filazantsara
dia amin'ny Paoly efa manohatra filazantsara dia manohatra n'Andriamanitra ihany koa. Dia tezitra Paoly fa tsy voatanana intsony fa nataony elahy. Hitanao a, izany zavatra izany dia nanapotra fa mbola olombelona Paoly ary mbola nisy fahalemena tao amin'ny Paoly. Mbola nisy zavatra taloha zany mbola tsy afaka kely tamin'ny Paoly teo. Nefa eritreretinao Jesosy, Jesosy miresaka amin'ny devoly. Navakitsika ny ten'Andriamanitra Matteo. Jesosy miresaka amin'ny devoly efa nalainy devoly fanahy. Tonga zany le devoly anatina mpaka-fanahy kanao tamin'ny amin'ny Matteo 4 misy zany. Zanak'Andriamanitra ianao dia tenenao tonga mofo reto vato reto. Fa izy kosa namarika anao hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa mitendritra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Izy tsy teny. Inona koa fantatra elahy amin'izany? Za efa miteny ihany lafa tsy mofo ihany. Na de devoly aza. Devoly tsy mila ajany. Devoly tsy ajaina. Fa Jesosy kosa nanaja ny tenany. Alleluia. Alleluia. Na de devoly aza ny teo anoloana. Tsy nataon'i Jesosy elahy. Tretinao fa any amin'ny Zakaria any, ny bokin'i Zakaria fa nitoritsika izy ity. Misy teny, misy fotoana i Josoa ampisorona be rehefa nampangain'ny tranon'Andrea Satana hiampanga azy. Dia ho Jehova tamin'ny Satana. Ananatranao anie Jehova. Ananatranao. Tsy ananatran'ny lahy fa ananatranao satria manino na de devoly aza tsy hoe ajain'Andriamanitra fa Andriamanitra manaja ny tenany. Anjely rehefa miresaka amin'ny devoly any amin'ny Jodany, bokin'ny Joda toko voalohany any andin'ny pasify, misy an'ilay fanditra ny anjely sy ny devoly amin'ny fatan'ny Mosesy. Dia ozy ny anjely ananatranao anao anie Jehova, tsy nanao elahatra zareo. Raha tiako tenanao dia izao, nareo mety mieritreritra fa zavatra kely izany resaka hoe fomba fiteny. Fa teneniko anareo zavatra nitranga tamin'ity taloha. Efa ela izy ity. Fa za zany efa mivavaka ohatr'izao dia mpanao délivrance, nanao délivrance tamin'izay. Dia rehefa manao délivrance an'ilay olona mandroaka devoly. Naran'i Jesosy dia mametra tanana dia misy manifestation. Mijalojalo ilay devoly. Fa izao ny zavatra tena nahavariana. Tafateny zavatra ohatr'izao ary tao anaty délivrance tao. Ilay devoly zany efa tena mijaly dia efa ilay potrapotra ilay daolina nandraha teo dia efa tsemboka be mihitsy ilay vehivavy. Jaly ilay devoly ao anatiny ao. Naran'i Jesosy. Dia elaela izy dia izao ny zavatra teneniko. Inona ihany mbola hijanona n'ity ao? Izay teneniko. Inona ihany mbola hijanona n'ity ao? Fa teneniko anao ry havana. Io devoly io, izy nijalojalevo. Na ino an'ilay teniko, inona ihany hijanona n'ity? Sao dia niratra izy. Mbola demoniaka aloha, mbola tsy mivoaka ilay devoly. Antsika azy ilay devoly. Dia izy mantsy anahy. Hainareo mbola manao fiteny ohatr'izany, fiteninay ange zany e. Tsy hainareo mbola manao fiteny ohatr'izany, tena zavatra nisy zany. Inona ny zavatra nitranga? Nampangain'ny devoly. Tonga dia nampangaina teo. Izy ilay nijalojalo be teo teny iray fotsiny teneniko. Inona mbola hijanona n'ity ao? Ity devoly ity ndeka teneniko. Tonga dia mivadika antsika ilay olona efa nijalojalo. Ve nareo mbola miteny aray, mbola entinareo hatraty hoe zany teninareo zany ozy izy tadidiko mandraky tiany androany. Lasa ny antso pastera naman'izay. Toy izy ohatr'izay ilay délivrance satria za zany tonga dia ohatry ny coupe be aho, tonga dia nampangain'ilay devoly amina inona? Amina zavatra kely. Za tena teneniko anareo. Fa ny devoly tao amin'ny boky Zakaria zany Josoa ampisorona be zany nge mpisorona. Fa mbola sahan'ny devoly nitsangana eo ankavanana hiampangana azy. Hijery hatramin'ny zavatra kely ahafahany miampanga azy. Za mahatonga anahy amin'ny tena anareo te ahomy ve isika? Te ho kristianina tena olom-baovao ve tsika? Ry havana malala. Tandrematra amin'ny zavatra kely. Oka ho lasa ny zavatra taloha, fomba fiteninao taloha hajanony efa taloha reny. Mino fa maheno an'izany daholo na rehetra rehetra eto. Na ianareo amin'ny groupe izay maharesy, na ianareo amin'ny groupe vavaka fiambena, na ianareo mpijery izay vao mijery eto androany. Mety eritreretin'ny olona ny zavatra tsisy dikany izany fomba fiteny izany. Somary niinsisteko ela mantsy izay fiteny izay satria mbola betsaka mihitsy ny olona mianao an'izany ho zava-poana. Fa za aloha nahazo lesona ahako.
tsy miteny an'izay intsony ty arina satria fantatro fa ny devolo eo hiampangana hatramin'ny zavatra kely ary havana malala efa olom-baovao ianao zao alleloia doka ho lasany zavatra ka fa hasoloan'andriamanitra vaovao reny hoy ny tenandriamanitra dimy fahavalo ambin'ny folo toy izao kely le Korintianina faharoa toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo teo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo hoe fa zany rehetra zany dia avy amin'andriamanitra izay nampiavana antsika tamin'ny alalan'ny alalan'ny Kristy sady nanome antsika fanompona fampihavanana dia izao Andriamanitra amin'ny Kristy no hampiavana izao tontolo izao aminy ka sy nanisany fahadisoany ary efa napetrany aminay iteny fampihavana hitanao ny zavatra taloha na ny teny ratsy ianao na ny teny argot ianao na ny kavinily ianao na nanao inona ianao efa reny rehetrarehetra reny efa tsy nisy an'Andriamanitra ho fahadisoanao intsony ao aorianany ianao efa miova fa ny condition avelao lasa ny daholo reny avelao ny toetrantsika taloha ny fitenitsika taloha ny fiakantontsika taloha ny fitakotakotsika taloha ny masontsika mijerijery mamirapiratra masona panao ratsy efa taloha avelao reny lasa taloha alao tonga zava-baovao hoy ny tenandriamanitra ny asany apôstôly toko fahasivy any maranako azy rehefa antoka kitsika izay teny zay anisan'ny teny mahafinaritra anay izy ty asany apôstôly toko fahasivy alleloia asany apôstôly toko fahasivy rehefa natsona nivafoy Paoly Saoly lasa Paoly zany dia hoy ny tenandriamanitra hoe ny niovany Saoly kristianina andiny voalohany ary Saoly mbola nifofofo fandrahonana sy famonoana ny mpianatra ny tompo ka nakao ampisorona be iny zany fantatritsika fa mbola tena nanetsika fa zao rehefa any amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo nakeva kitsika andininy fahafolo asany apôstôly toko fahasivy andininy fahafolo ary nisy mpianatra anankiray tao Damaskosy atao hoe Ananiasy ary hoy ny tompo tamin'ny fahitana ary Ananiasy dia hoy izy ny tia tompo ary hoy ny tompo taminy ho Jesosy zany mitsangana ka mandehana amin'ny lalana atao hoe Imaitsy ka izao antranon'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy fa indro efa mivavaka izy manina hony indro efa mivavaka izy ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony ary Ananiasy nanao hoe tompoko efa reko tamin'ny maro ny habeany ratsy nataon'izany lehilahy zany tamin'ny olona masina tany Jerosalema reny ny olona nylazany Saoly ary mbola tadidin'ny olona mandraky ty ny androany hoe rado rakotsalamy ve tsy olona iny ary olona ohatr' zao tsaroko ny nataony iny mampionona ve mampionona ngeravy nataony ka mpampandia mpampandia io rega reny ainy daholo reny le répertoire rehetrarehetra reny hirany zao toy zay hoe ainy mpampandia mpanao kabare mampionona hitanareo efa lasa ny zavatra taloha fa fantao anatin'ny sainy zany fa tononkira-pivavahana za variana mihitsy amin'izy io raha resaka fahalalana tononkirana sy titrana hira efa misy titrana hira tsy anareo mba antanio ihany izy fa ny tononkirana io ny tononkira dia ohatry ny disque dur no matanjaka be ao anatin'izay zavatra zay efa nadinoana daholo ny zavatra taloha efa tsy mira afa-tsily evangelika zao fa ozy izy ny olona hoe tsaroko ny nataon'izany lehilahy zany efa reko ny ratsy nataon'izany lehilahy zany iza moa tsy nareny ny ratsy nataontsika iza tamin'ny olona teny amin'ny fiarahamonina moa tsy nahita atsika efa reko ny nataon'izany Marizao zany ny amparaky na izao ny hoe ny amparaky le tantantsika iny trano fahombiazana fitahiny zany efa reko natahotra ny olona andeha anatona ny Paoly hoe andeha hametra tanana hoe Paoly zany ozy Jesosy andana hametra tanana izy mba hahiratra natahotra olona hoe Paoly mikipy mahira mijambo hametra tanana miratra ve tonga dia mamono indray zany nampiratra teo natahotra ny olona satria tadidin'ny olona ny taloha fa zao
ozy jesosy any amin'ny andininy fahadimy fa hoy ny tompo taminy mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatsy any jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Halleloia. Hitanao? Efa olona vaovao izy. Jesosy mahafantatra azo ataony mitoky amin'ny Saoly, tsy mamono tsony io, ndana metrako tany, ndana pahirato, fa efa fanaka voafidy izy amin'izao fotoana izao. Halleloia. Ry havako, fanaka voafidy ve ianao? Fa tena mipetraka aminao androany. Efa fanaka voafidy ve ianao amin'izao fotoana izao? Efa azo atao ve ny matoky anao? Tany amin'ny takona tsy hita tany natahotra ny Saoly ny olona, fa Jesosy natoky any Saoly eo mandehana, efa fanaka voafidy izy. Ao anaty tontolo ity, ao anatin'ity hery ity, ao anatin'ny vavaka ataontsika rehefa avy eo, raha tianao ny sokafana ny fiainanao, raha tianao ny ampirindra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, dia mibeba tamin'izay zavatra rehetrarehetra izay mety mbola tsy tonga vaovao teo amin'ny fiainanao, mbola tsy lasa ny zavatra taloha. Mety misy amintsika mivavaka fa ny saina mijangajanga mbola ao ihany. Mety misy amintsika fa mivavaka fa mivavaka tsy mety mitsahatra mbola ao ihany. Mety misy amintsika fa tonga mivavaka fa ny fomba fisainana sy ny fomba fitondran-tena hatramin'izay mbola sy niongotra hatramin'ny fakany. Androany, za mino fa ty toriteny ity dia fotoana toriteny any an-dahan'Andriamanitra anao izay tsy sitraky ny fony eo aminao. Efa lasa ny zavatra taloha, Andriamanitra vonona hanolo an'izany vaovao. Raha mety ianao, hoy ten'Andriamanitra izay any amin'ny Isaia 7:20 teo, fa kiko farany amaranako azy. Isaia 7:20 zao lazainy Jehovah izay manao ny lalana eny amin'ny ranomasina sy lalaka-leny amin'ny rano manonja. Izay mamoaka ny kalesy sy ny soavaly sy ny miaramila sy ny lehilahy mahery, miara-mahandry avokoa ireny ka tsy arina intsony, mitsolopolopy izy ka dia maty ny jiro. Aza matsiaro ny laza na misaina ny zavatra taloha. Ireny rehetrarehetra eny atinoy ireny. Raha androany ianao vonona ny hosoloan'Andriamanitra vaovao dia atinoy ireny rehetrarehetra ireny. Atinoy ireny. Fa hanao zava-baovao eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, atinoy ny ranomasy sy ny toreo sy ny alahelo sy ny tsy fisina sy ny zavatra rehetra. Fa raha manaiky hiova olo-baovao ianao androany, ho ataon'Andriamanitra vaovao ny zavatra eo amin'ny fiainanao ka ankehitriny dia efa miposaka izany ho ten'Andriamanitra tsy halala izany fa nareo fa any anefitra anao vakoa. Lalana arany amin'ny tany lao asikony. Halleloia. Dia hanome voninahitra amin'ny bibidia sy ny ambodia ary l'ostrich, satria manisy rano any anefitra sonany amin'ny tany lao ampisotroana ny oloko dia ilay voafidiko. Ianao nge zany amboary, atao vendrika tsara, fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra, fanaka voafidy, fanaka fanehoana fampisehoam-boninahitra ho ny ten'Andriamanitra. Izany no tokony ho isika tsirairay avy zao. Samy mahery, samy tain'Andriamanitra isika tsirairay avy, olom-baovao ianao manomboka androany. Amen. Samy miteny izay arehetra Jesosy Andatsy misy fetra, mi foko manontolo.
atolotroanao e tsisy ampisakatsika tompo o tsy misy izay arehetra tompo anao tsy misy fetra ny foko manontolo tompo afoko anao daholo izay rehetra mombay atolotroanao e tsisy ampisakatsika tompo o tsy misy tsy misy Jesosy tsisy ampisaraka anay anao tsisy ampiaraka anay Jesosy allora mi azzurra le fiamme connude con la sacca accesa le fanno massimo tempo banana tu banawai una foca wisosati le falla sira kalu ya nora ni vidiai le fanno knube la sacca accesa nadine qua la palma sina tupo falala tu banawa una baka wisao sati e fala saya rehetra tompo anao tsy misy fetra ny foko manontolo tompo afoko anao daholo izay rehetra mombay atolotroanao e tsisy ampialaninao Jesosy o tsy misy izay arehetra tompo anao tsy misy fetra ny foko manontolo tompo afoko anao daholo izay rehetra mombay atolotroanao e tsisy ampialaninao Jesosy o tsy misy Menina trano Jesosy tam'izao fiainan'izao na olana na ady dia tsy misy mampisaraka aminao izany tsy misy Jesosy tsy misy mampisaraka izay rehetra mombay atolotroanao e tsisy ampialaninao Jesosy o tsy misy izay rehetra mombay atolotroanao e tsisy ampialaninao Jesosy o tsy misy tsy misy raha tsika vavaky izany toriteny zany ry havana raha tsika vavaky izany toriteny zany tsy zany hira izany dia hiara hitentsika androany hoe za Jesosy efa olom-baovao ahy Jesosy halleloia manekenao hovain'Andriamanitra hatramin'ny fakany manekenao hovain'Andriamanitra fa sitrak'Andriamanitra zany ary tian'Andriamanitra ny teny anao androany taka ny tenenina tamin'ny Paoly hoe mandehana efa fanaka-voafidy izy ry havana tian'Andriamanitra ianao mba ho isan'ny fanaka-voafidy ihany koa manana fahamasinana
me voninahitra n'Andriamanitra zay niantso anao sy mitany fiainanao a fa mendrika an'izany izy ivavaka isika amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo misaotra anao satria ny fahasoavanao Jesosy a dia tafavory eto indray izahay. Tafavory eto indray ary amin'ny voninahitra anao na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny na amin'ny fitafy ny aminay manontolo na ny velana ny anatiny Jehovahandriamanitra. Tena hoe amin'ny voninahitra anao satria mendrika an'izany loatra ianao. Androany Jesosy a dia vangio ny isatokantrano isam-batan'olona, vangio zay tsirairay avy, vangio reto mpiaino reto mba ho tena ho mpiaino akato dia handray an'izany fampianarana satria za mino fa sitraky ny fonao nitoriana tamin'izany teny zany tamin'ity androany ity. Jesosy malalo ovay izahay, ovay hatrany anatinay, oka ho lasa ny zavatra taloha tena hiendaka hatramin'ny fotony Andriamanitra, hiendaka hatramin'ny fakany Jehovahandriamanitra, hiendaka hatramin'ny fakany Jehovahandriamanitra tokoa. Zay rehetra tsy sitraky ny fonao ety aminay ka mbola manala baraka anao dia hisorotso ety aminay fa tsy mendrika ny anaranao masina zany. Misaotra Jesosy a, miderany azy misaotra sy mivoninahitra anao matoky sy mino fa tsisy na dia iray aza andalomainao aminay izany teny zany. Fa nivozana amin'ny fampandroany dia hamoa avy zato-peny, haniry, hamokatra anatin'ireto olona reto. Ary tsy mba azo ny vorona mpiaza tsy haingoana dia litera ray aza ny devoly sy ny satana izay mbola mitady anelongelona ny fon'ny olona, atonga ny olona ho tezitra andrean'izany tenin'Andriamanitra any, atonga ny olona tsy handray an'izany dia potiteriko amin'ny ara-merin' Jesosy Kristy tompon'ny sabata, tsy anankely, tsy anapahefana kosa amin'izao fotoana izao. Fa mitondra fiovana zany toriteny zany, mitondra fiovanatra anatinay ihany zany toriteny zany, mba tonga ny ho kristianina fanaka fanomezam-boninahitra anao Andriamanitra. Misaotra Jesosy a, olom-baovao lasa ny zavatra taloha tokoa dia efa nisoloana vaovao zany. Misaotra Jesosy a. Halleluja. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena mpandrosoana anabavintsika Erika ivavaka amin'ny firenena. Tay tompona anababy Erika. Jesosy pasitera dia sain'i Jesosy tsika rehetra izay tratra antso indray amin'ity dia mbola hiara hivavaka tsika amaranana fotoana sy amin'ny firenena. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra sy mivery ary mankalaza ny anaranao ndraiky amin'ny fiara ity. Misaotra Jesosy noho ny fitantananao anay tsirairay avy mbola nafana indray ny afatao ny teninao satria maminay loatra ny menao zany teninao zany Andriamanitra dia isaoranay lehibe ny fitantananao anay, ny fitiavanao anay. Misaotra fa mbola no ny famindrafonao no ahafahanay indray mbola mandray an'izany hafatra mamy avy aminao zany Jesosy satria tonga indray ianao miteny mitory taminay indray tamin'ny alalan'izany teny izay nampitondrainao mpanofinao zany dia mba tena hoe anavaozanay ny aminay iray manontolo Jesosy malala dia analanay ny fahazaran-dratsy fahotanay sy ny fahazaran-dratsy dia mbola namaritra anay taloha Jesosy dia izany mbola ampianarinao indray androany mba tena hialanay amin'ireny toetra ratsinay ireny ka olom-baovao tokoa izay miaraka aminao satria izay ao aminao dia tena hoe olom-baovao izay miaraka aminao dia tokony ho vaovao daholo ny atỳ anatin'ny fonay. Dia izany indrindra Jesosy mbola nampianarinao anay androany satria mety mbola misy aminay rehetra Jesosy mbola milaza ho mpanaradianao ho mpianatrao Jesosy malala nefa mbola tsy vaovao ny ao anatin'ny fonay, tsy vaovao ny mombanay, tsy vaovao ny fiainanay dia androany tena mpianatra anay indray ianao mba vaovao tanteraka ny aminay manontolo Jesosy mba hiala amin'ny ratsy fanaonay tanteraka izay ka tena hoe io vaovao ny atỳ anatin'ny fonay dia indreto izay Jesosy manavao indray ny fanoloran-tenanay tanatrianao ary rehetra Jesosy tena hoe vonona miara-dalana aminao, vonona ny tena naro ny fahazaran-dratsinay ka tena hoe tsy anala-baraka anao, tsy tena hoe ho zanakao tanteraka ho mpanaradianao dia misaotra Jesosy fa ny teninao dia teny velona maranitra tahaka ny sabatra roa lela Jesosy malala ka mitsatoka aty anatin'ny fonay
dia tehiriza ty anatin'ny fonay zany teny zany mba tsy sialy ty aminay zany mba tsy voaolotry ny sapany ty aminay fa tena hoe amoza ato aveny ty anatin'ny fonay lalina ka ampiatra n'izany indray zay manomboka androany Jesosy a tsy avelanay horavaka tany zay teny zay navoakanao teto a tamin'ny alalan'ny mpanofinao dia tena hoe raisinay amin'ny fonay tokoa dia mankasitraka Jesosy a saotra indrindra fitiavanao anay satria mbola fitiavanao ny afahanay mihaino an'izany dia ndraikizay Jesosy a ankehitriny mitondra mbavaka indray firenenay dia mbola firenenay maminay nefa mbola ao anatin'ny fahalotona mbola ao anatin'ny fahantrana mbola ao anatin'ny fahazaran-draty Jesosy malalo mbola manjaka amin'izany firenenay izany ny aizina ny fitangatangana ny filan'ny nofomary dia izany indrindra Jesosy mbola hitodianay anao mba hifonanay an'izany mba hifonanao an'izany firenenay izany Jesosy malalo manindra fo an'izany firenenay izany Jesosy eny Jesosy tsy melika ny idiranao ao amponao ny vahoaka malagasy nefa miandrandranao zay Jesosy maro ny vahoaka malagasy ny kristianina Jesosy malalo no fantatrao zany fa mbola maro ihany koa Jesosy ny tsy manaro ny fahazaran-dratsy mbola maro mbola mifikitra amin'ny fahalotony mifikitra amin'ny adalany mifikitra amin'ny zavatra mbola maniny ety amin'izao tontolo izao ety ka androany Jesosy tena hoe avaozy indray ny vahoaka malagasy mba tena ao aminao mba tena hanofo anao mba tena hifikitra aminao mba tena hitandrina ny didinao sy andeha amin'ny fahamarinanao Andriamanitra satria izany ny sakana tsy ahafahanao miasa amin'izany firenena izany izany ny mahatonga firenena mbola ao anatin'ny fahantrana lalina Jesosy mbola ao anatin'ny fahoriana mba ao anatin'ny loza maro samihafa Jesosy malala satria tsy mahay mitandrina izany didinao izany tsy mahay mandeha amin'ny fahamarinanao ka androany zay dia tena hoe mitalao aminao Jesosy mba tena hoe amitsay ao fanamasinao dia hikasika amin'ny vahoaka malagasy ampifony ara-panahy vahoaka malagasy tena hoe ametraka amin'ny fiainan'izy ireo ampelantananao fa izany Jesosy ny tena barabarana ahafahanay mahita amin'ny famonjenao jerevy ny isam-batan'olona jerevy ny olona marary Jesosy fa maro ny olona marary sahirana amin'izao fotoana izao maro ny zavatra miakatra ny Madagasikara ny fiainana vidim-piainana tena efa mila tsy zakan'ny olona dia jerevy Jesosy hoe ny olona ireny azavelanao manatokona hitodika amin'ny fanahy satana fa tena hoe hitodika aminao tanteraka satria ianao afaka manova zavatra Jesosy malalo dia rehefa mikoa reny mpitondra fivavahana ireny Jesosy fa maro izy ireny indraindray mitarika ny ondrinao amin'ny lalan'ny diso dia tena hoe kasio mba tena mpianatra ny olona maro mba tena manompo anao hitandrina ny didinao andeha amin'ny fahamarinanao fa izany Jesosy mahatonga izay vahoaka malagasy tena hoe tsy mitandrina izany didinao izany satria mitarika anay mitondra anay amin'ny lalan'ny tsy fahamarinanao dia izany Jesosy ny angatahanay sy kalaonay tamin'atrehanao jerevy dia fianakavianay reny koa Jesosy fa mbola maro be ny fianakavianay tsy mitodika aminao fa mbola mandeha amin'ny lalan'ny diso dia mamindra fo amin'izy ireny Jesosy mihitsy zay Jesosy fa ny bavaka teto ianao mihitsy Jesosy fa mijery ny tsirairay ianao Jesosy ka ankehitriny izay raha andeha atoro dia apetraka teny ampelantananao indray izao aly izao mba hitondra toromasomamy ho anay tsirairay avy ka raha ifo maraina izay dia ifo maraina am-pifaliana mpiadanana ka lasa olom-baovao izay tsirairay avy reto Jesosy malalo fa tena hoe hanaro ny fahazaran'ny dratsinay ka anova ny fiainanay indray ao aminao dia mankasitraka Jesosy tamin'izany teny mamy izany dia voninahitra ho anao rery ihany aleluia amen. Aleluia mankasitraka indrindra nanambavy-rikatsika tanatin'izany bavaka matsiro be izay netiny teto izany dia isaorantsika n'Andriamanitra ny zavatra rehetra Andriamanitra maro fitenao raha nambavy-rika dia mitombositra mitombo fahasoavana trampa dia mamy foana ilay vavaka dia mankasitraka antsika rehetra ihany koa nahatra trampa lavalava ny fotoana antsika androany satria somary ny insistena kely teo amin'izay resaka tao anatin'ny toriteny izany zavatra izany dia matoky aho fa nitondra zavatra tanatintsika mitondra fivana amintsika rehetrarehetra izany toriteny izany raha mbola tsy tonga any amin'ny rao lanitra Jesosy ka tain'Andriamanitra samy mbola velonay tsika dia raha pitso ilayntsika mioneto mbola tsy fantatra na isy ny fandarina misy andratany mampionona amin'ny 7 ariva na tsisy raha pitso
fa ny azo antoka dia nifandarantsika amin'ny 7 ora sasany alina dia misy hidirantsika ao amin'ny sabatany Jehova. Samita in'Andriamanitra mahiresy mpisaotranao lahatra ny hatramin'ny farany raha tsy teto anao dia nahigina rery teto zay. Samita iny tompo dia bonne journée ho an'izay fa amin'ny andro bonne soirée bonne nuit ho antsika tsirairay avy zay andeha atory tongavasoany tokantrano zay mety mbola nivelany tokantrano. Jesosy ombantsika. Halleluja. Amen.